Hoamenina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo tahaka izay fananamena ny tompo ny fanahinareo ihany. Amen. Dia midiran'Andriamanitra isika no mifandamina ny zavatra rehetra. Azonay mamaky indray izao fiangonany Montrouge Paris fiorenana izao. Ny tompony mikasika manokana anareo mpiara-mibavaka rehetra. Dia misaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina noho ny fiaraha-miasa sy ny fanasana. Ny tompony fomba hatrany noho izao fanorana amin'ny tena amin'ny asa masina fitariana ny olon'Andriamanitra izao. Miaraka manokana ny sampana vodana fototra laika no ity alahady natokana ho anareo ity. Dia raha koa raha mirary mba hitombo finoana, hitombo amin'ny fahalalana Kristy, hitombo fifankatiavana ka dia ahita fahombiaza, ahita fifaliana amin'izao sampana izay niantsoan'ny Tompo anareo izao. Vavaka isika riavaka. Raha io manatona anao izay fa ianao no Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao ary mpamonjy anay. Tonga ny fotoana hiantofanay aminao, andraisanay hery, andraisanay tolotsaina, avia mitenena indray araka ny fombanao, voninkiany izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Luka toko fa 4:20, andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 7:20 no ampahireza amin'ny tompo anao ry fiangonana malaky ho amin'ity alahady ity. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy, izany no hevitra badiantsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ho aminareo hatrany amin'ny tompo. Efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany Jesosy Kristy. Ary atao ty afatra farany izay ataony ity, mialohan'ny miakarany velona ny an-danitra indray, dia manamafy izany maha-Andriamanitra izany izy. Voalohany ten'Andriamanitra Jesosy Kristy satria efa voarakitra hatrany amin'ny testamenta taloha izany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny andininy fa 4:20, Jesosy Kristy mihitsy no miteny, tsy maintsy mitanteraka izay rehetra nandratanahy teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Izany no fomba fiantso ro boky ao amin'ny testamenta taloha. Tao amin'ny testamenta taloha dia efa misy sokajin'olona izay tena navita be teo amin'ny Jiosy, navita be tamin'ny firenena, namonjy ny firenena. Ary ireny olo-malaza ao amin'ny testamenta taloha reny anefa dia alito Jesosy Kristy izay ho avy. Anisan'ireny Joseph, Joshua, David. Samy navita zavatra mahagaga ao amin'ny firenena. Joseph ilay namonjy ny ankohonany sy ny zanak'Israely tamin'ny mosary rehefa tonga prime ministre tany Egypte. Joshua ilay nitondra ny zanak'Israely hiditra tao amin'ny tany Kanana mba ho tena firenena vaovao. Davida ilay mpiady mahery niary ny firenena tamin'ny fahavalo maro. Ireo rehetra ireo ary Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny Israely ary mpamonjy izao tontolo izao. Ary Jesosy Kristy ilay tena manome fiainam-baovao. Fa tsy izany ihany, fa ny faminan'ireo mpaminany rehetra ao amin'ny testamenta taloha momba amin'i Jesosy dia manondro ranomamy isika zany. Raha tsy haka-pajanginy anankiray izay haintsika tsara, Isaia 7:5, fa zaza miteraka ao antsika, zaza lahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Mahagaga levana, tena mipetrapetraka tsara, zaza lahy. Ary fantatsika mamono amin'ny Jesosy Kristy izany. Fa 700 taona tamin'andro taloha natonga ho an'i Jesosy Kristy any izany. Ino ny dikan'izany riavana? Taranaka 7 farafahakeliny rehefa mifandimby mandrapahatonga ny fahatanterahany izany teny fahamanina izany.
Zany hoe anarivo fotoana mialohany atonga Jesosy Kristy dia efa nampafantarina ny vahoakan'Andriamanitra miamilay Mesia dia Jesosy Kristy. Efa rasaina nitoro sy naminany ny amilay Mesia dia Jesosy Kristy ny ao amin'ny testamenta taloha. Matokia Jesosy Kristy mitombo sy mpamonjy anao. Fa tsy olona fotsiny izy, fa tena Andriamanitra. Matokia azy fa arak'izany hainy avokoa ny tantarany zanak'olombelona, fantany tsara inona avy ny zavatra mamesatra ny fiainan'ny olona teo amin'ny taranaka ny fandimby. Taranaka fahafiry moa zao ka ilazany hoe mbola misy tsy fantany ny olako na tsy hainy mamazy. Hainy namolaka izay mety ho faratsy toetran'olona ho tonga ho amin'ny fibebahana sy fanompona marina n'Andriamanitra. Mahatsiaro an'izany Mosesy zany natahotra ny hanompo an'Andriamanitra satria hoe miankanakina raha miteny. Mahatsiaro an'izany Jeremia zany mbola zaza raharan'olon-dehibe zany. Mahatsiaro an'izany Saoly zany fantatsika tsara izay tonga Paoly taty aoriana. Feny fankaharana, feny fanenjehana. Fa rehefa niona tamin'ny Tompo dia tonga lohany amin'ny fitoriana ny firazany tsara. Ianao koa fantasy Jesosy tsara n'olona rehetra. Fantany avokoa hatramin'izay heverinao fa hoe toetra miafina anao samyraiky. Tianao ny fizy ary tena mbola volanao tahaka ireo mpanompo maro ireo mba tena ho tonga mpanompoky. Mba ho tena fifaliana oa zany hoe mankaty am-piangonana. Tena tsy novanao nahazo tombontsoa zany hoe miditra sampana sy fikambanana mba hanompo an'Andriamanitra. Manoa tena dia ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa tena Andriamanitra Jesosy Kristy satria mahay manokatra ny saintsika hanala ny tenin'Andriamanitra. Sarotra ny tenin'Andriamanitra na dia tevina boky fotsiny aza firy isan'ny boky eo tantaran'olona tamin'ny arivo taona tamin'ny tany. Ary tsy manokatra ny saintsika tokoa Andriamanitra dia ho sahirana antsika. Ny voalazana ny 5:24 nanokatra ny sain'ny mpianatra Jesosy Kristy ahalala ny soratra masina dia nahalala izy ireo. Rehefa namalala ny soratra masina na ny baiboly any am-pelatananao tsy soratra fotsiny araka ny ambariny apôstôly Paoly sady fanahy no fiainana. Tsy mitovy amin'ny mamaky gazety na ny mamaky roman. Fa rehefa tena amin'ny finoana sy ny fanoratena dia lasa mitarika ianao anana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Firifiry moa ny olona rehefa mavita mandoro baiboly zao, ny sasany maka tsikelikely ny ravy ao anatiny eo amonosana mofo na amonosana hely. Satria tsy mino amin'Andriamanitra izy, tsy nangataka ny fanahy masina alohan'ny mamaky fa tsy hitany izay heriny zany soratra masina zany. Ary ianao mahazo anaty tokoa ve ianao rehefa mamaky soratra masina araka amin'ny teny voarakitra hoe aina ho an'izay mahazo azy izy. Efa mba mahana fotoana ve ianao fianarana tenin'Andriamanitra. Mahazo toa re asadiny mangataka ny fanahy masina. Mba ho sokafan'Andriamanitra koa ny sainao ahalala izay tena sitrako n'Andriamanitra. Lazaiko anao rehefa tena mahazoto mamaky soratra masina, mahazoto manaraka fampianarana ianao, mipetraka ho azy ao an-tsainao ny sitrako n'Andriamanitra. Tena manampy ianao amin'izay safidy lehibe tokony ho raisina amin'ny fiainana, manampy ianao hanolo-tsaina amin'izay rehetra tokony atao. Fahatelo, tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy satria tanterany ny asa-pamonjena. Tanterany ny asa-pamonjena. Nambarany Jesosy ny 1:7 sy 7:7 hoe efa voasoratra amin'ny fa hiaritra fahoriana izy, hitsangana amin'ny maty izy amin'ny andro fahatelo, ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny fampianan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eo Jerosalema. Zany raha fiteny nariavana ny asa-pamonjena. Maty isolo vonantsika Kristy, nitsangana tamin'ny maty izy ho santatra ny fitsanganantsika ratrizay. Mamerina ny izay rehetra manatona azy sy mibebaka tokoa izy.
fantatsika tsara efa tanterany avokoa izany satria eto amin'ity texte raha miteny amin'ny mpianatra Jesosy Kristy efa te hiakatra velona any an-danitra indray izy. Revana tsy mba tahaka an'ireo olo malaza ivavahan'ny olona Jesosy Kristy satria ny olo malaza nivavahan'ny olona nandalo fotsiny teo amin'ny tantara ary efa maty avokoa reny ankehitriny. Jesosy Kristy kosa na dia maty aza dia naresy ny fahafatesana nitsanana tamin'maty niakatra velona ny an-danitra velona mandrakizay mikavalandray izany no Andriamanitra azy. Andriamanitra mahalesy ny olana raiky inona no ny olana amin'izao fiainan'izao ka ilazana hoe tsisy mahavatsiny fa aleoko mamoy fo valilavo aleoko mamono tena fitiavana ve safa ny anjehan'olona asa ve sa zanaka maditra zany hoe dia lehibe noho ny fahafatesana faharesy Jesosy Kristy zany manatona azy. Zany koa tsy milaza hoe rehefa tonga kristianina sy mpanokon'Andriamanitra ianao dia tsy hisy olana intsony ny fiainanao. Tsira tsy zany ny dikany fa hafa mihitsy ny miatrika olana miaraka ny Jesosy Kristy. Omeny fanamahery, omeny fitiavana, omeny fahomona tena ho ny ten'Andriamanitra ka samy miatrika ny sarotra manana ny toe-tsainy mpandresy tahaka ny Jesosy Kristy. Fantatao tsara ny ekipa mpanao foty anankiray matoa malaza satria samy atrika ny ekipa rehetra izy zay sehatra rehetra ary meloa ny anaovana ny ady sy ny fifanitsarana fotsiny aza dia fa mieritreritra ny mpandresy izy satria fa zatra no mandresy. Tahaka izany tsika rehefa miaraka amin'ny Kristy rehefa naresy ny fahafatesana sy izao fotoana izao. Farany ten'Andriamanitra Jesosy Kristy satria iray planina amin'Andriamanitra ray, tena iray planina amin'Andriamanitra ray. Ao amin'ny andininy fahasivy folo Jesosy dia milaza tamin'ny mpianatra hoe misy teny fikasany ray ho anareo. Jesosy zany mamoraka izy misy teny fikasany ray ho anareo ka zao no izy mangataka aminareo ary mpianatra izy aza mbola planeto Jerusalema nareo mandrapatonga ny fanahy masina. Folo andro tao aorianan'ny ankarany Jesosy Kristy velona ny an-danitra dia tonga tokoa ny Pentekosta voalohany fantatsika tsara izay nanitsahana ny fanahy masina tanteraka ilay planin'Andriamanitra ray. Jesosy Kristy no mamboraka sady miombona amin'ny fanampiterahana azy. Tena iray planina Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary mampatsiaro ny tenin'i Jesosy mijaona toko fahafolo amin'ny teniny faha-telopolo hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Marina tokoa fa tsy takatry ny saitsika le fisehon'Andriamanitra miendrika telo izay no Andriamanitra azy saingy efa voarakitra amin'ny soratra masina zany no mbola mieritreritra antsika hoe aoka hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Rehefa tena mandinika tsara tsika dia ahita fa efa tao amin'Andriamanitra hatrany voalohany Jesosy Kristy. Nambary hoe tao amin'Andriamanitra hatrany voalohany izy dia teny ka raha vao miteny fotsiny Andriamanitra any amin'ny Genesisy any dia misy ny zavatra rehetra amin'ilay hoe miainga amin'ny tsy misy. Raha anatin'izao ny toko voalohany ianao amin'ny andininy voalohany dia lazay hoe ny teny matoa teny lehibe io dia tao amin'Andriamanitra tany voalohany. Dia ny amin'ny andininy fahaefatra folo dia ambarany ary ny teny dia tonga nofo tonga olona dikan'izany nonona tamintsika. Izay le hoe teny tonga nofo manambara Jesosy Kristy Andriamanitra dia ny ambony tany tonga olona mba hitondra ny fahotantsika sy ny aretintsika ary mifahafatesana azy ny tokony anjoantsika. Tsy olona kisendrasendra teo amin'ny tantara Jesosy Kristy fa tena Andriamanitra hatrany voalohany. Ho Jesosy mijaona toko fahavalo dimapolo lazay taminareo marina tokoa fony sy mbola ary Abrahama dia izy aho. Ianao koa mbola vao mitotorona tany an-kiboneny dia fantatry ny tompo efa ny saina izay amonjenanao izy ary tehiaraka aminao izy araka ny teniny indro arobalaromanakarikao ary efa nambarany tamin'ny mpianany Josady ko averina aminao indray miafatry ny vaovao mahafaly minohany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohona